Andalana ny famaritana ny drafitra ho an'ny fampandrosoana ny boriboritany fahaenina. Ny hery velona rehetra ao anatin'ity boriboritany ity no miara-mamolavola izany. Ireo fokotany raika amin'ny telopolo ao anatin'ny boriboritany fahaenina no noelona tao anatin'ny famaritana ity drafitra ity. Anton'ity zany dia fijereny fotony izay marary amin'ny vahoaka. Dia nisy etaeta zany no avonana amin'ity asikasy ity. Iny no ampitaina amin'ny fitondrana mba ahazoana famatsiana. Ohatrany anay zao ny lalan-kely amin'ilay fotapotaka mila fanamboarana mihitsy zany zao. Ary tsy izay rery aloha izy fa sakika manany izay fokotany rehetrarehetra mandeha efa boriboritany fahaenina. Zay zao ilay fanatsarana an'ilay tontolo iainana zany, zay zany no tena andrasanay. Dia mety le tetikasa hoe famatsian-drano, fanamorana ilay fiainam-bahoaka zany, zay zany no tena tenaina zany zao. Mba le tetikasa itraika vatana amin'ny mponina, zay zao nandrasana amin'ity tetikasa ity. Androany dia nisy ny atrikasa entina nandravonana ny fankakevitra ny angavany fotony. Anisan'ny nandray anjara tao anatin'izany ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina. Tamin'ny 5 sy 9 septambra moa zany dia nisy ny atrikasa nikarakaranay izany namorina ireo chef fokotany rehetra ao anatin'ny raika amin'ny telopolo fokotany ety Ambohimanarina. Miaraka amin'ireo solotenan'ny vehivavy, ny tanora, ny zokiolona. Izany dia natao namoahana ny drafitra fampandrosoana any Ambohimanarina. Io zany ny antony namorinan'izy rehetra eo dia mba hangalana avy ny fotony hoe inona ny zavatra tena ilain'ny mponina ary inona ny zavatra tokony ho tanterahana eto amin'ity Ambohimanarina ity. Dia rehefa vita izay atrikasa nandritra ny 2 andro izay dia namolavola nandravona izay rehetrarehetra voalaza tao anatin'izay atrikasa nandritra ny 2 andro izay dia androany fa 12 septambra ity zany no fotoana anaovana ny fankatoavana na ny validation miaraka amin'ireo olona izay nandray anjara tamin'ny atrikasa tamin'ny voalohany ihany. Dia rehefa vita ny fankatoavana androany na ny validation dia ho arafitra ho boky iray zany ity drafitra fampandrosoana Ambohimanarina ity. Dia rehefa avy eo dia hoentinay amin'ny mpamatsy vola. Tsy voatery koa nefa hoe asa mila famatsim-bola ihany, fa misy zany ny asa afaka atomboka avy hatrany le atao anatin'ny hoe foezaka izay tsy ilana famatsim-bola akory. Ohatra zao ny fananganana fikambanam-behivavy izay anisan'ny tena ilain'ny olona dia efa afaka natomboka izany. Eo koa ny fiofanana maro samihafa dia efa atao ihany koa, fa misy koa ny ao anatin'ny atao hoe antony ezaka izay misy mbola misy fikarakarana ataonay, misy fanomanana ary indrindra ny lavitresaka dia ny fanaovana andreo foto-drafitrasa maro samihafa. Dia ny zavatra mitranga zany ny hitanay rehetrarehetra tao anatin'ity fandravonana ity dia ny anisan'ny lahara-pahamehana dia ny resaka fahasalamana, izany hoe foto-drafitrasa mahakasika fahasalamana, mahakasika ny resy ny zaza, eo ihany koa ny mahakasika ny fandriam-pahalemana ary ihany koa ny tanora sy ny ankizy zany. Fanamboarana boriboritany fahaenina nisy ny fampandrosoana anatin'ny famolavolana ny drafitra izay efa vita tanteraka amin'ity taona ity.